taorian'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo lakana mandeha motera telo ny ampiakanjo salotra na misy 520 tany morondava anjaran'ireo mpanjony tany amin'ny farisidiana indray no nahazo izany. Ireo mpanjony miara-miasa akaiky amin'ny Jacques Promer vondro mpandraraha manondrana ny azan-dranomasina Madagasikara makany ivelany avy any Suisse Ambilobe no nisitraka ny tombontsoa avy amin'ny fahamatsim-bola ny vondrona Eoropeanina. Tamin'ny alalan'ny tetika asa santatra izay andraikentan'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana no nafahan'ny Jacques Promer nanome lakana misa 3 miaraka amin'ny akanjo salotrana 7 isaky ny lakana ho an'ireo mpanjony ireo. Nambaran'ny filoha lefitry ny Jacques Promer Alain Tranne fa santatra mba avarany any izao fa mbola ho avy ny anjaran'ireo mpanjony majinika hafa. Mitodika aminareo mpanjony satria raha manampy antsika ny Union Européenne misy antony zio fa ny vokatra mivoaka avy amintsika zany ny entana zay esantsika ny hazan-dranomasina zay adsika zay mandalo ao anatin'ny orinasa membre ny Jacques Promer dia akamaroan'izio mandeha any amin'ny Union Européenne zio. Ka zay natonga anay zany rehefa nisy io projet io nangataka fanampiana anampiana nareo mpanjony azahosika vokatra tsara kalitao tsara rehefa tsara zio am'voa manomboka avy aminareo mora manatsara anazy mampatonga ny aviny ao anaty l'usine zay ampiasainay membre ny Jacques Promer manondrana entana any amin'ny Union Européenne. Donc mila fiaramasa matitra tsika raha mandroso mety tsara zay zavatra ataotsika zao zay dingana voalohany fosiny zio mbola maro no avy maro négociation efa nataony Jacques Promer mbola atramitsika miresaka zao ka raha mandeha tsara ny fiaramiasantsika mpanjono sy membre ny Jacques Promer io no atao tahaka anaovana fanoizana ny zavatra mety atao amoavy zay mety mbola atsaraina. Zay gamba ny zavatra tsikotipy amintsika mpanjono mitaky fiaramiasa zao misy obligation de résultat zay natonga hoe ny safidianana ny olo amena ny lakana miaraka amin'ny moteur anankitelo. Misy fanomezana zay atao any Sofia mpanjony avy amin'ny Sofia, misy koa amin'ny mpanjony avy any Akazomborona dia misy mpanjony avy Pangaia. Ka tsy hainay sy sotra ny gouvernemanta malagasy zay solony taleny kabinetra varotra ny any sy ramatoa taleparitra ny ao amin'ny arenan-dranomasina sy zono isotra ny zareo amin'ny partenariat public privé zay naseho ny zareo androany. Mbola maro fiaramiasa ho angatainy Jacques Promer amin'ny zareo, mbola be fiaramiasa ilaina ampandroso ny faritra Dianaty zay eto ny resantsika androany anaovana ny cérémonie de distribution io. Efa nisy distribution natao tany Morondava nataon'ny Jacques Promer sy mpanjono any androany aty région Diana no anaovana anazy. Etsankilana nanamafy ny tale kabinetra ministera ny varotra sy ny fanjifana Patrick Ravoa Arsan fa rehefa voajany pazy tombontsoa dia ny Jacques Promer sy ny mpanjono ny fepetra ny takina ary nahitambokatra ny fanomezana ny lakana dia hitoy amatsy vola ny vondrona Eoropeanina. Raha tsy dia tsara ny fanatanterahana an'ilay programma ao anatin'ilay projet santatra, raha tsy dia tsara ny fanaraha-maso ataon'ny ministera ny varotra dia mety hanahirana ny fiampitantsika any amin'ny Ozy Fedy. Raha ohatra nefa ny haitsika manao an'izay moramora kokoa makany amin'ny Ozy Fedy. Mamaly ny teninao monsieur le vice-président, misy toy io zavatra io fa averao aloha ty andeha efa kely mako izy io sisa fa za zao faly mahita hoe mandeha tsara le izy tany Morondava atsika tamin'ny herinandro nanolotra ny tany androany tonga aty Ambilobe matoa le izy misy zavatra tolotra mandeha tsara tena hoe araky ny programme napetraky ny bailleur de fonds napetraky ny Union Européenne, araky ny programme napetraky ny
fanjakana malagasy izay soloko toerana eto androany ny programa mipetraka dia ahafahantsika amina programa mafonjafonja kokoa any amin'le 11e fety zay sorabola hafa ny resahana amin'izay voaresaka teo koa ny lafiny hoe io vokatra io avoaka ny ivelany dia efa nazava hoe alefa izy makany amin'ny union européenne tsara dia tsara ty zavatra androany ity ny alohavana formation mamerina ny fisaorana anao za madama satria io zavatra io haiko ary fantatro fa sarotiny ny union européenne amina resaka fanafarana entana avaty amintsika ty indrindra zavatra hoanina tsy mamenatra any zareo ny mamerina raha sanatria tsy mifanaraka amin'ny zavatra tediavina izy io dia za naheno androany fa misy zavatra napita tamintsika mpanjono ampiaro le izy raha misy miampiay anontania olo maventy hoe inona no atao fa raha sanatria tsika tonga amin'izay hoe miverina io sarotra io fa important tena mahavesatra be zay zavatra zay hoe misy kalitao takin'ny vidientana misy norme napetrany dia rahantsika le izy i présidentsika monsieur le président Rojonald Mampianina misy raha averimberiny matetika isaky miresaka izy hoe surtout miresaka membre de gouvernement hoe aoka ny asa ataonareo isy fiantraika ny vantana amin'ny vahoaka za tsy teny raha maro misy fiantraikany amin'ny fiainatsika izy io satria dia miova raha ohatra hoe ampitaina amin'ny fitaovam-piasana fitaovam-panjonoana nampiasantsika taloha vita amin'ny fibre de verre izy io équipena moteur misy gilet de sauvetage malakilaky kokoa mandeha manjono malaky miverina tsy dia anana problème na sécurité loatra atsika amin'io ny tiako atongavana amin'izay ny fitondram-panjakana dia niezaka miaraka amin'ny mpamatsy vola miasa manome vokatra misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainatsika anjaratsika no mikojakoja nio fitaovana io mba aharitra ahafahantsika misitraka anazy ela voalaza ao anatin'ny fifanarahana nataony rotota izao fa ny Gex Promer no manangona amin'ny vatana ireo vokatry ny mpanjono manana didy hanomeny vokatra ho an'ireo mpikambana ao anatin'ity vondronyity kosa ireo mpanjono eo ihany koa ny fikojakojana ireo fitaovana ireo fa raha mampiasa an'ity zany zay tena mety tsy ho simba zay no tena nientana sauf rehefa mandeha lavidavitra le anao laharitra be iny zany miaraka amin'ny moteur 15 chevaux be ity angamba mety ho malakilaky tonga tanàna vetivety dia tonga tanàna zay entina mimpiroboroboana ny sehatry ny jono fa indrindra ny fampitomboana ny vokatra fanondrana avokoa izany rehetra izany ny zoma fa 4 ny volana febroary 17 tany Ambilobe no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo lakana 3 anjara ny faritry diana